Salama tompoko, vita niady tany Iran tany resy ry zareo Amerikanina. Saiko ianao hiaraka amiketo hatramin'ny farany. Vaovao nalaza nanomboka tamin'ny alarobia teo ny mahakasika ny amin'izay hoe vita niady any Iran resy ry zareo Amerikanina. Taiza hoaiza no niangany izany filazana izany tamin'ny alarobia alina dia nisy ny fifidianana nataondreo chambre des représentants zareo Amerikanina mazava ho azy fa tany Amerika nanaovana an'ity latsapato ity ny amin'ny hoe ampodiana ny miaramila rehetra izay nalefa niady tany Iran tany. Ankoatrizay dia tsy maintsy mila fangataovana avy amin'ny kongresy ny filoha amperinasa ankehitriny izay vao afaka manohy ny ady izay tiany atao any amin'iny faritra iny. Rehefa nivoaka ny amin'ny valin'izay latsabato izay lany mazava tsara mihitsy ity volavolan-dalàna ity. Rehefa lany la izy dia avy hatrany dia niorakoraka ny olona ny amin'ny hoe vita ny ady satria maninona ampodiana hono zany miaramila any Iran. Rehefa ampodiana tsotro fotsiny miaramila any mazava ho azy ilay fanambarana ny amin'ny hoe resy zany ry zareo Amerikanina. Zay tokoa ary ve ny zavatra misy tsika miresaka izao dia ohatry migaka sika fa totro tsy mbola nody kory ilay tafika Amerikanina, tsy mbola nisy zavatra nietsika be manahoana fa inona ro nanton'izany rehetrarehetra izany. Ny kongresin'ny zareo Amerikanina dia mizara roa mazava tsara. Ny anankiray antsoina hoe chambre des représentants na ihany koa hoe chambre basse raha ny amintsika izy dia hoarina toy ny député. Ny ankoatrizay dia ny Sénat izay antsoina hoe chambre haute izay lalàna rehetra lanin'ny ato amin'ny chambre des représentants tsy tonga manan-kery raha tsy lanin'ny Sénat na ny ato amin'ny chambre haute ka efa nolanin'ny zareo chambre des représentants koa ilay volavolan-dalàna izay natolotra izy ireo saingy mbola miandry ny fankatoavany ato amin'ny sénateur. Maly dia nisy ny fifidianana izay nantsoina hoe vote de procédure nataondreo sénateur ireo nandiniana ny volavolan-dalàna izay natolotry ny chambre basse ity. Vokatra izay azo tamin'izay vote de procédure izay dia nolavin'izy ireo ity karazana amendement ity. Rehefa nolavin'izy ireo ilay izy tsy midika akory zany hoe izy dia efa tonga dia tapitra ve zany ity resaka ity. Rehefa nolavina zany izy dia mazava ho azy fa tsy manan-kery saingy mbola tsy maintsy andalo fandiniana fandroa andray satria tahak'izay hatrany fandanian'izy ireo lalàna misy any aminy mandalo ny vote de procédure aorinan'izay dia misy ny vote final na ny vote définitive ka mbola hiakatra fandroany indray ity lalàna ity izy ovitin'izy ireo amin'izay tena andaniny azy ka amin'izay vote définitive izay no ahitana azy hoe lany tokoa ary ilay izy sa tsy lany. Ka tsika miresaka izao dia tsy mbola misy ny hoe tapitra ny ady satria ny miaramila tsy mbola nalefanody zany tsy mbola lany any amin'ny Sénat akory ilay volavolan-dalàna. Toizatsika ihany ny fanazavana eny raha toa ka lany ary zany ilay izy dia ahoana tonga dia mody avy hatrany ary ve zany miaramila Amerikanina rehetra any. Rehefa lany lanin'ny zareo sénateur Amerikanina izay volavolan-dalàna nomeny chambre des représentants izay dia mandalo indray aloha iny any amin'ny filohan'ny repoblika. Rehefa ekeny ingady Donald Trump ilay izy dia soniaviny fotsiny ilay izy aorinan'izay dia tonga manan-kery ilay lalàna. Ankoatr'izay nefany rehefa tsy ankatoaviny ilay izy dia manana ny antsoina hoe droit de veto ihany koa izy ka azo ny toerina avy hatrany ilay izy. Rehefa toerina ilay izy dia maninona miverina ry amin'ny chambre rotota indray ilay volavolan-dalàna ka raha tian'izy ireo mbola overenana orepasena indray dia tsy maintsy ny 3/4 izy ireo avy no mandany azy izay vao tonga manan-kery ilay lalàna. Ka hitantsika amin'izany amintsika miresaka izao tsy mbola misy ady vity zany tsy mbola misy hoe ahoana sy ahoana zany fa resaka vote symbolique fotsiny ihany no iantsona azy raha izay no malaza azy tsotra. Maninona ary nantsoina hoe vote symbolique ilay izy vote symbolique satria maninona naseho andreo karazana hoe solombavam-bahoaka ireo zany amin'ny fitondrana misy ankehitriny fa efa manomboka tsy ankasitrahan'izy ireo intsony ny politika ny mpitondra amin'izao fotoana misy izao. Amin'ny hoe tapitra ny ady tsy mbola tapitra ny ady
ary ny filoha amerikanina amintsika miresaka zao dia mbola afaka ny mandray fanapahan-kevitra raha te anafika avy hatrany izy fa saingy kosa tsy fanafiana amin'ny ankapobeny toy ny hoe andefa tanko be na hiaritra herinandro anafika foana na amam-bolana toy nisy teo aloha fa frappe limité no azony atao toy ny zavatra misy teny amin'ireny faritry Bandarabasy sy ny sisa faraparany toereny reny no azony atao amintsika miresaka zao mandra-pisiny izay resaka mandra-palaniny izay lalàna ho avy manaraka rehetrarehetra satria tsy mbola tonga hatrany amin'ny filoha ilay amendement na ilay lalàna izay tokony ahosony avy na hotoeriny ka amintsika miresaka zao dia tsy mbola misy ninina mihitsy ny hoe mody ve tsy mody ve resy ve ny amin'ny hoe resy dia anjarantsika rehetrarehetra no mamaritra ny amin'izay hoe resy izy ary satria nahoana nandresy ary izy satria nahoana efa noentina tamintsika teto ilay fomba mantarana an'izay izay anambarantsika azy tsotra dia tsy resy velively izy ireo satria maninona tsy mbola misy ilona ray nitotona tany aminy tsy ny mpitondra tany aminy kory no ringana sy maty amin'ny ankapobeny tsy nisy zavatra rava be akory any aminy ka ahoana moa ny fomba ilazantsika hoe resy izy izay azosika nambarana fotsiny nambarantsika azy fotsiny amintsika miresaka zao dia ny hoe tsy mbola tsatrany ny tanjona izay tiany hotratrarina dia tsy inona akory zany fa ny famongorana tamiteraka ny resaka asa fanatavezana uranium any Iran. Veloma tolo tompoko.